Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Mahandrasa ny teny fikasan'Andriamanitra. Mahandrasa ny teny fikasan'Andriamanitra. Nofinainantsika anio ato amin'ny Luka 2 ny andininy 5:20 hatramin'ny andininy 5:30. Mahandrasa ny teny fikasan'Andriamanitra. Tantaran'ilay antitra anankiray mpisorona tonga mpaminany ny amin'ny andry ny fampiononana ny Israely. Ny andry ny fampiononana ny Israely na atao ihany koa hoe ny andry ny fiavian'ny Mesia. Misy olona maromaro ao amin'ny testameta vaovao hitantsika fa ny andro zany fiavian'ny Mesia zany, tahaka ny Zakaria mpisorona ohatra, mpisorona i Zakaria rain'i Jaona mpanao batisa, na i Josefa avy any Arimatia. Hito koa hitantsika Simeona, ilay mpisorona tao amin'ny tempoly, fony nanolorana an Jesosy tao amin'ny tempoly raha nanatanteraka ny fomban-drazana jiosy fahizay. Eto dia misarika ny saintsika mba hanapaharetana hiandry ny teny fikasan'Andriamanitra na ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra. Efa antitra ilay mpisorona eto, kanefa nazoto hatrany ny andry zany teny fikasana zany. Ary raha vakintsika ary ny toy an'ny tenin'Andriamanitra, hitantsika eto ohatra i Ana ihany koa mpaminany vavy, dia ny andro zany teny fikasan'Andriamanitra zany tao amin'ny tempoly nandritra ny 420 taona. Ilaina faharetana ny fiandrasana ny famindrampon'Andriamanitra, fa ao amin'ny faharetanareo no andraisana ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny faharetany mpisorona, ny andry an'Andriamanitra no ny fanenany tamin'ny fanemasina. Hitantsika eto fa in-telomian-taona farafahakeliny no ny fanenany tamin'ny fanemasina. Ny fanemasina teo aminy hony 520. Ny fanemasina nanambara taminy hony 920. Ary ny fanemasina nitondra azy niditra tao amin'ny tempoly hony 720. Zany ny vokatry ny faharetana miandro ny tompo. Fa mbola zany faharetana izany koa no nahitany an Jesosy azaza tao amin'ny tempoly. Ny faharetan'izay no nahafahany nitrotro an Jesosy azaza. Jesosy lay famonjena ho an'ny olona rehetra ka dia indro nitrotro ny famonjena Andriamanitra. Ary dia afaka nihiry izy fa ankehitriny ny masoko efa nahita ny famonjenao, efa niaina ny famonjenao, efa nanandrana ny famonjenao. Tombontsoa lehibe ananan'izay maharitra miandro ny tompo izany. Raha mijeritsika tsy eto ihany fa tao amin'ny Abrahama koa ohatra, nampanantenana ny amin'ny tany Kanana, kanefa dia hitantsika tsara fa mbola noentina no andevozina 400 taona tany Egipta aloha, ary nivezivezy 70 taona tany anefitra, zay vao niverina tamin'ny tany Kanana. Ilaina faharetana ny miandry ny tompo. Ilaina faharetana ny miandry ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsy hanao sy hanontany ny amin'ny antanitany foana, roviana ihany
ny hoavy ny tompo, tô tsy mahandry intsony ny fiavian'ny tompo izahay, ka ho an'izay tsy mahandry ny fiavian'ny tompo dia tsy maintsy ho tafalatsaka ao anatin'izao faharatsiana maro samihafa izao izy. Isika koa ry havako, aza mety ho kivy amin'ny fanarahana ny tompo, aza mety ho leo ka tsy ahandry ny fiavian'ny tompo, fa zay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena, fa sambatra zay mahita ny tompo, ny fanomponao, ny hazakazaky ny fanomponao, ny fiaretanao sy ny fikelezanao aina rehetra dia ataovy miafara amin'ny fahitanao ny tompo zany. Maty antoka indrindra raha toa ka mikely aina fatratra kanefa tsy nahita ny tompo akory. Tsy maintsy mivadika famonjena tonga eo am-pelantanana ilay teny fikasan'Andriamanitra zay efa nolazainy sy nambarany ary nampanantenany ianao. Eo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Ry Andriamanitra rainay masina, Andriamanitra ny voninahitra ianao, Andriamanitra efa niseho tamin'ny Zakaria fa izay, ary Andriamanitra efa naneho miharihary ny herinao sy ny fitsaranao lehibe. Ny voninahitrao raha teo nasehonao taminay ankehitriny dia resy lahatra izay fa ao aminao rery ihany no famonjena ho anay. Tsy misy famonjena anankiafa afa-tsy ao aminao rery ihany. Koa dia mivavaka izahay, manandratra ny feonay, manandratra ny fideranay ho anao Andriamanitra ray sy zanaka ary faniamasina. Fa mivavaka izahay ho amin'ny tontolo mpiaramonina misy anay, ho an'ireo tsy mba mety mahita ny anjara masoandrony, ho an'ireo izay mahatsiaro voailika amin'ny fiaramonina, eny ireo izay mihevitra ny tenany fa ny angarana tsy mba nitsombinina, ianao ilay Andriamanitra tsy manavaka hihevitra azy ireny ka ampiasa ny fombanao hitsinjo izay rehetra nona sy mangetaeta amin'ny fahamarinanao. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany, misaotra Tompo. Amen.